Salut tout le monde, c'est Souraya. Bienvenue dans Lamp, Salt and Light podcast, ma petite émission biblique où je vous partage la parole de Dieu et aussi mes réflexions sur des passages bibliques. Alors bonne écoute. Miarahabantsika rehetra, tonga soandray eto amin'ny The Lamp, Salt and Light podcast, ny fandaharana fanilo, fanasina sy fahazavana. Androandray tsika iresaka momba ny finoana. De avy hatrany dia andeha hamaky andin-tsoratra masina izay hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao. Andin-tsoratra masina roa no vakiantsika, ny anankiray avy ao amin'ny taratasy nosoratana ho an'ny Hebreo, toko 2:10 dia andin'ny voalohany. Dia ny anankiray ao amin'ny taratasy nosoratany Jakoba, toko 2 dia manomboka amin'ny andin'ny 4:40. Avy hatrany tsika dia hamaky ao amin'ny Hebreo toko 2:10 andin'ny voalohany. De ny dikateny vakiko, dikateny baiboly vakiko le dikateny ombonana, satria hitako hoe mazavazava kokoa zany, ohatra mba moderna kokoa le fomba fiteny, de mazavazava kokoa zany le izy. Fa rehefa avy eo maky amin'ny teny frantsay ihany ho an'izay manavanana azy, ohatra le teny frantsay. Hebreo toko 2:10 andin'ny voalohany, ao zany mamaritra le atao hoe finoana raha ara-baiboly zany. Izy hoe ny finoana zay zany le lohateny, ny hoe mino de mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky ny zavatra tsy hita. Averiko indray ny hoe mino de mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky ny zavatra tsy hita. Misy resaka fahatokiana zany ao anatin'ny finoana, fahazahoana antoka. Zay zany ny famaritana finoana ara-baiboly. Vakiko le izy amin'ny teny frantsay ao amin'ny Hébreu chapitre 11 verset 1. Oui. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les celles la teneneto zany les choses. Averiko indray or la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Zay ny famaritana na définition an'le hoe finoana na amin'ny teny frantsay hoe la foi. Dao indray tsika hijery le andin-tsoratra masina faharoa ao amin'ny Jakoba toko 2 de manomboka amin'ny andin'ny 4:40. Jakoba toko 2 manomboka amin'ny andin'ny 4:40. Somary lavalava kely ty satria hovakiko hatrany farany mihitsy le izy, zany hoe hatrany amin'ny andin'ny 9:20. Satria zavady ao anatin'io Jakoba manazava hoe inona ny mahazava-dehibe ny fanehoanao amin'ny finoanao ety ivelany ety. Inona ny mahazava-dehibe an'le finoana ara-anasa. Efa enikentsika ihany angambany izay fomba fiteny izay hoe finoana ara-anasa, finoana ara-anasa. Fa indraindray misy amintsika tsy de mahazo tsara an'le tena hevitry n'izy io. Indraindray sasany tsy manao fanahiniana fa tena diso ny fandraisany an'le hoe finoana ara-anasa. Fa androany tsika hijery hoe inona ny tiany Jakoba ho tenenina amin'izany finoana ara-anasa zany. Zao ary ny teniny, ry havako, inona moa ny soa azon'ny olona milaza azo manam-pinoana raha tsy miseho amin'ny asa zany? Mahavonjy azy ve zany finoana zany? Raha tahiny misy havana iray finoana, tsy manan-kitafo sady tsy ampy sakafo, de inona moa ny soa azon'ireo milaza azy hoe veloma finaritra, manaova mafana tsara, manaova voky tsara, raha tsy mba omenareo azy izay ilain'ny tenany? Toy izany kosa ary ny finoana, raha misy tsy miseho amin'ny asa de maty mihitsy. Zany hoe le finoana zany maty mihitsy raha tsy miseho amin'ny asa. Nefa raha misy manao hoe nenao finoana fa ny asa, de ho valiko hoe aseho zay finoanao tsy omba anasa, fa asehoaka anao amin'ny asa
kosa ny finoko. Inonao ve fa misy Andriamanitra tokana? Tsara ny ataonao mba hamino izany koa anefa ireo demony ka mangovotra ry adala. Tianao ve ny hahafantatra fa tsy vanona ny finoana tsy omba nasa? Ahoana moa no azahoan'i Abrahama rasantsika ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra? Noho ny asa nataon'i Abrahama fony izy nanolotra ny Isaka zanany lahy teo ambony altara. Hitanao fa indray mientana ny azy ny finoana sy ny asa, ary tonga lavorary ny finoan'i Abrahama noho ny asa nombany azy. Ko tanteraka ny soratra masina manao hoe nino an'Andriamanitra Abrahama ka nankatoavin'Andriamanitra azy ho marina izany, ary tena tsoin'Andriamanitra ho sakaizana izy. Hitanareo ary fa nahazo ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny olona noho ny asa fa tsy noho ny finoana fotsiny ihany. Toy izay koa Rahaba, vehivavy janga, nahazo ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy noho ny asa nataony, fony izy napetrahano ireo iraka Israelita ary nampandeha azy tamin'ny lalakafa. Eny, maty ny vatatena raha tsy misy fofinaina, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy omba nasa. Zay zany le zavatra azavain'i Jakoba. Andeha ho vakitsika farany le teny frantsay an'io andininy io dia avy eo tsika mamelabelatra kely amin'izay hoe inona ny tiany Jakoba ho tenenina amin'le hoe finoana raha nasa. Dao ary zay amin'ny Jacques chapitre 2 manomboka amin'ny verset 14 hatrany amin'ny farany. Dia le titre zany raha amin'ny teny malagasy le hoe finoana raha nasa, dia amin'ny teny frantsay le izy hoe les œuvres de la foi. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes? Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture: Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Zay le zavatra tenenin'i Jacob. Efa vao mamaky atsika eto zany za aloha za mamaky de efa mazavazava amiko kokoa sahady hoe inona ny dikan'le hoe finoana ara-nasa, inona ny dikan'le asa, inona ny dikan'le finoana. De zay indrindra le tiako moa zany avelabelatra amintsika eto, velabelarina amintsika eto hoe inona le finoana de inona le asa raha ara-baiboly ny resahana. Voalohany indrindra aloha tiako hozaraina amintsika hoe inona ny dikan'izany finoana zany amin'ny teny hebreo, de inona ny dikan'izany asa zany amin'ny teny hebreo. Fa maninona le teny hebreo no tiako zaraina amintsika, kanefa ny testamenta vaovao de misoratra ao anatin'ny baibolitsika hoe nisoratana tamin'ny teny grika.
tokony ho teny grika zany le teny nanoratana anazy tany voalohany iny zany tokony ho zaraiko amintsika fa mahatonga ako le teny hébreu no zaraiko amintsika satria hébreu ny mpanoratra ny baiboly ray manontolo io manomboka any amin'ny testamenta taloha any amin'ny genesis ka hatrany farany testamenta vaovao any amin'ny apokalypsy jiosy daholo hébreu daholo nanoratra an'io dikan'izay toetsaina jiosy toetsaina hébreu zany nanoratany an'io na de tamin'ny teny grika aza nanoratany azy de jakoba jiosy jakoba hébreu de le toetsaina zany toetsaina mahébreu azy de zay mahatonga tiako zaraina amintsika le tiany jakoba na tiany tsy haiko hoe iza moa zany nanoratra ny taratasiny hébreu tsy haiko na paoly apôstôly na olona hafa fa hébreu jiosy nanoratra an'io de dikany finoana zany amin'ny teny hébreu tsy hoe dikany efa le traduction le dika teny de le dikany ihany zany an'le finoana de hoe emona de le asa indray mitzva na mitzvot ina dikan'le emona rehefa tena karokarohana trandrahana de cortikena de dikan'le emona ohatrany hoe fangarona confiance sy fidélité amina zavatra anankiray na amina olona anankiray eto zany le finoana zany hoe finoanao an'Andriamanitra emonanao amin'Andriamanitra zany hoe confiance anao mifangaro fidélité anao amin'Andriamanitra zay mahatonga an'le tao amin'ny hébreu toko faha 1 voalohany teo hoe misy resaka fahatokiana de misy resaka ndaso aloha fa jerentsika kely vetivety le izy mba tsy ahadiso hébreu toko faha 1 voalohany ny hoe mino de mahazo antoka tsara ny zavatra antenainy zany hoe misy resaka fahazahoana antoka ny zavatra antenainao de misy resaka fahatokiana koa an'le zavatra antenainao mbola tsy hita amin'ny masonao de rehefa mahazo antoka tsara ianao manana garantie zany ianao hoe tena io zavatra antenainao io tena zavatra tena isy io ary tena hitranga io de tena matoky ianao an'le olona na le amin'ny baiboly zany de Andriamanitra matoky an'Andriamanitra ianao hoe tsy mba mandainga io Andriamanitra io tena miteny marina io de matoky rehefa miteny izy hoe tena omeko anao ty zavatra ty de matoky fa tena omeny io de iny fahatokinao iny lasa miteraka fidélité ao aminao lasa ohatrany hoe tsy manana eritreritry ny amadika azy ianao satria fantatrao fa azo antoka tsara izy fantatrao fa tsy mandainga izy fantatrao fa tena anatanteraka ny teniny izy fantatrao fa le teny fampanantenana nataony taminao tena ho tanterahany matoky ianao de lasa tsy manana eritreritra mihitsy ianao nandeha amadika azy zay le hoe fidèle aminy ianao zany fangarona emona zany fangarona confiance sy fidélité de inona indray le hoe asa ny asa raha jerena manko za satria afaka jerena manko io amin'izao fotoana zao tsika manana internet de zay mahatsara ny internet tsy voatery jerena zavatra kitalatala fa afaka mijery zavatra tena zavatra important be ohatra zany ianao de afaka mijery ianao dika teny amin'ny teny grika sy amin'ny teny hébreu ny baiboly de ao ianao mahita hoe inona ny dikan'izany asa zany amin'le tontolo manodidina an'io nosoratany Jakoba io amin'le contexte nanoratany Jakoba an'le hoe finoana arahana asa dikan'le asa io izy ateo mitzva na mitzvot mitzva le izy au singulier de mitzvot le izy au pluriel zay le izy amin'ny teny hébreu de ny dikan'izany commandement de mety gaga ianao hoe fangatsy œuvre ianao teo namaky an'le dika tena amin'ny teny frantsay de œuvre andresahany ao zany hoe ny tena dikan'le izy à la source le mitzva na le mitzvot de commandement fa ianao rehefa manatanteraka ny commandement an'Andriamanitra io de misy asa ataonao zany ohatra hoe miteny Andriamanitra hoe manajany rainao sy ny reninao de rehefa manatanteraka an'izay commandement zay ianao rehefa manatanteraka an'le mitzva ianao
hoe manatsa ny rainao sy ny reninao de misy asa ataonao nge am'izany misy zavatra ataonao fa tsy hoe any anatin'ny sainao fotsiny ianao no manatsa ny rainao sy ny reninao fa hita mihetsika hoe ty ivelany ety nge zany fanajanao ny rainao sy ny reninao zany azafady lozako milalao voloky indray zafady ohatrany nanakely afa tiako tenena hoe le asa zavatra ohatrany hoe fihetsika ataonao ety ivelany ety ohatra hoe commandement hafa indray ina re zany ohatra hoe asa mangalatra ohatra mitsy anankiray hafa indray zay de nao zany rehefa hoe asa mangalatra zany tsy any anatin'ny sainao fotsiny le hoe asa mangalatra fa ohatra hoe mahita vola ianao mipetraka eo ambony latabatra eo fa ianao zany tsy mangalatra ny vola iny ianao zany hoe tsy taterahanao le izy de zany hoe manaraka an'le mitsy voty zany ianao manatateraka an'le zavatra mitsy va fa tsy mitsy voty manatateraka an'le mitsy va zany ianao manatateraka an'le commandement zany ianao hoe tsy maka ny vola io na mipetraka eo ary io ohatra zay zany dikan'le mitsy va na le mitsy voty le commandement de mifandray nge zany mifandray amin'ny hoe œuvre misy fihetsika ataonao misy zavatra ataonao misy asa ataonao eny raha mangalatra moa zany tsy misy asa ataonao satria justement tsy manao an'le izy ianao fa zay zany le tiana ho tenenina am'le le hoe asa tsy am'le fieritreretantsika azy hoe asa fanompoana eny mety hoe tafiditra ao anatin'izay ny asa fanompoana fa le contexte na le tontolo manodidina le zavatra ny teneniny Jakob eto tsy resaka an'le asa fanompoana am'le eritreretintsika azy ohatra hoe tsy haiko hoe inona ny ataonao am-piangonana mpitady rakitra ve ianao inona ny ataonao tsy haiko diakona ve ianao na diakona mety membre en chorale ve ianao mpampianatra sekolalady ve ianao zany ny ataontsika hoe asa fanompoana tsy hoe tsy asa fanompoana zany tsy hoe tsy zay le izy fa le contexte tenenany Jakob azy eto zany tena resaka hoe ny toetranao ny fihetsika ao ety ivelany ety no le finoana misy ao anatinao ao zany hoe fandray am'le vidéo nataoko farany any le izy momba le hoe zanak'Andriamanitra hoe ahoana ny afantarana anao fa tena zanak'Andriamanitra tokoa voalohany indrindra aloha ianao resy lahatra ny fahotanao ianao de aveo ianao lasa mibebaka de ny fonina zany ianao de mibebaka ianao de dikan'le mibebaka miova tanteraka ny fomba fiainanao de rehefa miova tanteraka ny fomba fiainanao dikan'izay nandray an'le fahazavana avy amin'Andriamanitra ianao nandray an'le famonjen'i Jesosy ianao de lasa miha-mazava indray ny ao anatinao ao rehefa miha-mazava ny ao anatinao ao noho ny le tenin'Andriamanitra lasa mitoetra ao anatinao de lasa mivoaka ety ivelany ety amin'ny fiainanao le izy de zay le asa tiany Jakob ho teneniny de zay mahatonga azy miteny hoe asehoia ny finoanao asehoia am'le asa ataonao ny finoanao satria ianao zany tsy afaka miteny fotsiny hoe za zanak'Andriamanitra za mpino za mino an'Andriamanitra hoy izy Jakob hoe mino an'Andriamanitra ianao tsara zany fa ny devoly koa nge mino an'Andriamanitra inona zany mahasamihafa anao amin'ny devoly mino an'Andriamanitra koa mahafantatra tsara izy fa misy zany Andriamanitra tokan'izany fa ny zavatra ataony contraire an'le zavatra le contraire ny sitrapon'Andriamanitra de ianao aiza am'izay ianao ve le ohatr'izany koa le miteny ety ambava hoe mino an'Andriamanitra ianao mino an' Jesosy ianao fa ny fiainanao ety ivelany ety contraire an'le sitrapon'Andriamanitra tsy haiko l'exemple tena hoe concret be ngamba de hoe manahoana fomba fiainanao andavanandro ohatra hoe ianao tsy haiko mpivoaka boaty be ianao taloha mbola tohizinao ihany ve le izy hatramin'izao nefa ianao nilaza hoe efa mibebaka de efa mino efa nandray famonjen'i Jesosy asa tsy haiko hoe inona ny ataonao taloha mpisotro toaka mpifoka sigara be ianao miconsommer zava-mahadomelina zany tiako tenenina taloha de izy ianao hoe za efa mivavaka zao za efa mino za efa mibebaka tsy manao an'izany tsony zay ve le izy sa mbola mitohy ihany le zavatra ataonao efa nataonao taloha be de be nazo tenenina ohatra hoe ianao nitsangajanga taloha tafiditra ao anatin'ny fitsangajangana le atsotsika amin'izao fotoana hoe homosexualité ny lehilahy miaraka amin'ny lehilahy ny vehivavy miaraka amin'ny vehivavy zay ny baiboly ny ten'Andriamanitra de efa milasa mazava be mihitsy fa fahavetavetana
be mahatsiravina eo anatrehan'Andriamanitra izany ka ny olona manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ny homosexuel ihany resahako fampijangajanga sy ny pakafadin'olona sy ny traiko zay rehetrarehetra. Dia ianao taloha ohatra zany nanao an'izany, ianao ve mbola manao an'izany hatramin'izao? Nefa ianao nilaza hoe efa nibebaka, efa mivavaka zao. Zavatra ohatrohatr'izay zany le tiany Jakobo tenenina hoe ianao milaza fa mino dia aseho ihary, profo ihany koa aza. Teo moa izy nenazy moa zany ny exemple analainy dia hoe ohatra hoe ianao zany izy zany ray finoana aminao, mety hoe ray fiangonana aminao na ohatr'izay zany hitanao hoe misy sahirana. Ianao zany mety mieritreritra hoe tena te azo fitahiana dia andeha anatitra fahafolon-karena ary anao fanatitra any am-piangonana na pastera na tsy fantatra hoe iza le fanaovana andrevo, za moa tsy mpanao an'izany. Dia avy eo ianao mieritreritra hoe mahazo fitahiana ianao dia nefa eo akaikinao eo misy rahalahy, zany hoe raha lehilahy ianao zany dia rahalahinao na anabavinao. Dia raha ohatra hoe vehivavy indray ianao dia rahavavinao na anadahinao, sahirana eo akaikinao eo fa tsy vakianao loha satria ny ianao le ary le azahoanao fitahiana, le fetretanao fa azahoanao fitahiana ary iny ino no anaovanao an'le fahafolon-karena. Dia avy eo ianao nefa miteny hoe fiadanan'ny tompo, tahiny tompo kia THT, zay no teneninao satria THT no teneniko satria zay moa zany le fitenitsika amin'izao fotoana izao amin'ny Facebook sy ny rehetrarehetra. Dia nefa jerenao fotsiny izy fa tsy mivoaka ety ivelany, tsy manana fo mangoraka ho an'le olona akory ianao. Zay zany le tiany Jakobo tenena. Be dia be le exemple azo tenenina, tsy afaky ny valapatra be tsika fa zay zany dikan'le hoe emona finoana dia arahana mitzva na mitzvot, zany hoe les commandements, le lalàna an'Andriamanitra zay ilazaina fa misoratra ao anatin'ny fonao amin'le fanekena vaovao zany, tsy amin'ny le tablette vato nameny Moïse tsony, nameny Mose tsony, fa tena misoratra ao anatin'ny fonao izy Andriamanitra hoe le fanekena vaovao ataoko dia ny fanahiko mihitsy no ampidiriko ao aminareo ao, lasa tempolin'Andriamanitra tsika zany, ny fanahiny mihitsy miditra ato amintsika. Dia le lalàna kosa Andriamanitra hosoratako eo amin'ny fonareo, amin'izay nareo lasa manao an'le lalànako azy, zay manao an'le asan'Andriamanitra, manao an'le mitzvot n'Andriamanitra ianao. Zay le hoe finoana arahan'asa. Dia tsika zany ny message tiana ampitaina zany dia tsika zany rehefa resy lahatra ny fahotantsika dia tena nanapa-kevitra tsika hoe teny hibebaka, dikan'le mibebaka hoe tena hovaiko amin'izay ny fiainako manomboka amin'izao, hovaiko anaraka ny lalan'Andriamanitra amin'izay manomboka izao. Rehefa tena hoe resy lahatra an'le fahotanao ianao dia mibebaka ianao dia manapa-kevitra ianao fa andray an'le fiainana avy amin'Andriamanitra ianao, andray an'le fahazavan'ny tenin'Andriamanitra ianao, zany hoe mandray an'i Jesosy Kristy ianao dia mandray an'le famonjen'i Jesosy Kristy. Rehefa nanapa-kevitra n'izay rehetrarehetra izay ianao asajaniny eo le izy, fa mila mivoaka amin'ny fiainanao le izy, zany hoe ny fanahy masina ao anatinao no mampirisika anao manao an'le asa, manao an'le mitzva na le mitzvot, le asan'Andriamanitra ny tiana ho tenena amin'le asa zany. Tsy hoe akory hoe manao forcé tsy hoe akory hoe bon ny any anatin'ny foko any tsy te mazoto loatra, tsy te hanao an'izy fa zay hony finoana hony tsy maintsy atao arahan'asa dia bon tsy maintsy hoe tsy maintsy hijanona tsy andeha any amin'ny boaty tsony ihany zany, nefa za te andeha be. Tsy izay le tiana ho tenenina hoe tena tiako be ty olona ty fa nefa za nitenenina hoe tsy azo atao hony manao firaisana ranofo amin'le olona nefa le olona tsy vadinao dia eny bon finoana arahan'asa hony tsy maintsy hoe hijanona ihany zany. Tsy izay tsy atao forcé ohatr' zany le izy fa zavatra tokony ho mandeha ho azy satria raha ny tokony ho izy le fanahin'Andriamanitra
tokony ao anatinao iny raha tena nandray an'le fanahy masina tokoa ianao a no manovanao azy tsikelikely lasa tsy tia an'izany tsony ianao e lasa mahatsiravina aminao ny zavatra marikoriko an'Andriamanitra lasa marikoriko anao ny zavatra tian'Andriamanitra lasa tianao koa de zavady a zay zany le hoe finoana arahan'asa nampianatra teny Hebreo anao androany emona arahana mitzva zay indray zany a ny zavatra mba tiako zaraina amintsika androany de amin'ny manaraka indray tsika mamelabelatra aloha hevitra hafa de mandra-pahatonga an'izay a mirary soa antsika rehetra de ho tahiny tompontsika rehetra bay